Takany mazara toko lasitoko vavy manaritra ny araba omba pirarintso anasananao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany eto fahita lavitra matv ny zava-mitranga eny anivon'ny lapan'ny anteny mera-pirenena eny Tsimbazaza eny ny tontolom-baovao manodidina izay ny trangany tsy fandriampahalemana ary ny trangam-piarahamonina ny fifanoloanana misy eo amin'ny Pandrarava varotra fiara iray sy ireo mpividy fiara ao amin'ny taoriana ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana na ny HCC tsy mbola tanteraka hatreto ny famindram-pahefana eo amin'ny filoha vaovao izany anteny mera-pirenena izany sy ny filoha teo aloha etsy ankilany ity farany izay tsy tonga nanatrika ny fivoriana tahaka ny mahazatra azy. Efatra amin'ny roapolo ora taoriana andava amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny fitorindramatoa Kristina Razanamahasoa sy olombavambahoaka Mapara voafidy tao Ambatoa Finandrahana tsy mbola tanteraka ny famindram-pahefana teo aminy sy andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy filohan'ny anteny mera-pirenena tsy tonga teny amin'ny lapan'ny anteny mera-pirenena ramatoa Kristina Razanamahasoa. Efa tavaverina kosa nefa mifalalahidin'ny brosy ny fiara ampiasain'ny filohan'ny anteny mera-pirenena. Ny maraina teo no niraisin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny anteny mera-pirenena ny fanalahidy. Reto zany ny lakile atolotra any SG-ny Assemblée nationale avy any amin'ny ramatoa Kristina Razanamahasoa. Voalohany indrindra dia lakile anankitelo PCT lakile telo sana varavarana amin'ny présidentny Assemblée nationale. Dia lakile anaki dimy any SP. Anaki roa any DIRCAB. Lakile an'ny fiara izay nampiasaina ramatoa Kristina Razanamahasoa, lakile an'ny voiture Citroën C6. Zay zany no atotray dia le acte soniavinao. Ok, zay dia anao ny inventaire ny zavatra sika dia arahantsika avy mamoaka. Avy hatrany dia nosokafana teo anatrehan'ny vadintany ny brofesan'ny filohan'ny anteny mera-pirenena. 12 andro taoriana lany azy ho filohan'ny anteny mera-pirenena araka izany vao nahazo brofesana ny filohan'ny anteny mera-pirenena vaovao andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy. Izay ihany koa vao miverina ny fiara C6 izay natokana ho an'ny filohan'ny anteny mera-pirenena raha toa ka fiara no fanatrano nampiasain'ny filohan'ny anteny mera-pirenena vaovao.